efa tsapa sady hoe fa mamangy ianao sady Andriamanitra. Halleloja. Izany a dia androso avetrany amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika. Jery toerana anankitelo atao amin'ny Baiboly isika. Vonina venao ian'ny tenin'Andriamanitra. Ampahery ianao indray ny Jesosy amin'ity androany maraina ity. Amen na ve zany? Halleloja. Ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, andininy fahatelo. Ny Kolosianina, toko fahatelo, andininy voalohany. Ary ny Efesianina, toko faefatra, andininy fahavalo. Vakitsika voalohany aloha, Efesianina, toko faefatra, andininy fahavalo. Dia avy eo vakitsika ny Kolosianina, toko fahatelo, andininy voalohany. Ary ny farany Petera voalohany, toko voalohany, andininy fahatelo. Vakitsika misesy amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitatsika ireo teny ireo. Efesianina toko faefatra, andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Mafimafy ny halelotsika ny amin'izany. Halleloja. Kolosianina toko fahatelo, andininy voalohany. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Tiavo ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Halleloja. Farany Petera voalohany, toko voalohany, andininy fahatelo. Isaorana ny Andriamanitra sady rainy Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka atsika indray araka ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Zay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona azy io any am-parany. Izany no iravoravonareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samy hafa aza ianareo raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy ho fankalazana ny voninahitry ny fisehoan'i Jesosy Kristy, ny fizantoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba, na dia voazatoetra tamin'ny afo azy, izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy nefa satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy ailazaina sady feno voninahitra, mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Mafimafy ny halelotsika ny amin'izany. Halleloja. Ho ampaherezyntsika amin'ity maraina ity. Halleloja. Halleloja. Ny tenin'Andriamanitra ny fanamasina dia ampaherentsika indray amin'ity androany maraina ity. Manana lohahevitra lehibe izay ho resana sy ho ambarantsika, dia tsy inona izany fa ny tanjona kendreny ny fivavahana. Halleloja. Ny tanjona kendreny ny fivavahana. Maro mantsy ny olona riavana ny vavaka, maro ny olona tsy mahafantatra ihany koa hoe inona moa ny antony ivavahan'ny olona. Fa amin'ity maraina ity ampahery anao ny tompo amin'ity maraina ity. Halleloja. Ho jerevantsika voalohany ary ao anatin'izany misy zavatra izay ambarany Baiboly mazava ny antony ivavahantsika, tanjona kendreny ny fivavahana. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Matio toko voalohany, andininy raika amby roapolo. Andiny soratra masina efa
aitsika tsy enjery io kanefa ovakiny aminao a ampitombo ny finoanao sy ampahery anao. Matitiko voalohany andiny mifaraka am'roapolo. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataona hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tanjona voalohany amin'ny fivavahana, tanjona kendren'ny fivavahana, azadinonao fa ny anafaka ny olona ho amin'ny fahotana. Haleluya! Nisy tantara kely anankiray indray mandeha nataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ary natonga saina anahy mihitsy izy ity. Nisy roalahy mamo efa somary varimbarina, de tsy de tena mamo be le matory atatatra reny zany fa mbola misy réflexe kely ihany tao anatiny. De zao andeha ody izy roalahy lalana lavitra, de tonga teo amoron-drano anankiray. Rehefa tonga teo amoron-drano a, de nahita izy, nahita lakana, ka ery ampitan'iony ery zany izy nipetraka. De ina ny zavatra natao mba faly ery izy mirahalahy hoe afaka tsika zany androany sauvé androany fa io misy lakana, tsisy problème fa tonga soamantsara any tanànana de somary arivariva azy. Inona ozy ianao? Tsy vita nefa varimbalina mbola na teo ihany, mbola nianaana teo ihany, de ariva ny andro tsy hitany a zavatra mitranga, tsy hitany mihitsy hoe inona ary ny zavatra mampijanona n'io lakana io. Fa de niditra tao anaty lakana izy mirahalahy, de mivoizina ny lakana, mivoizina ny lakana, reraka tsy emboka mihitsy. De efa akaiky divaraina ny andro a, mbola tsy tonga saina ihany. Ahoana ary tsy mety tonga ny tanàna tsika ty? Fa ahoana mbola eto amoron-drano ihany? Ay, izy tika ry havana lakana mifatotra no nentin'izy mirahalahy. Fatotra le lakana, izy de sahirana mihitsy, mivoy an'le lakana. Ay, ty lakana tika lakana mifatotra. Mahatonga saina zany a. Inona ozy ianao? Lesona nitsoahana tamin'izany nambaran'le mpanompon'Andriamanitra de zao a, misy ny olona miditra am-piangonana ihany, miditra am-piangonana, de tahakan'izy mirahalahy mivoy an'le lakana ihany, mivoy an'le lakana ihany, tsy mahafantatra mihitsy, tsy mahalala mihitsy. Tahakan'ny olona mambo, tahakan'ny olona domelina, tsy mahalala mihitsy hoe ity lalako ty mo makaiza. Ahoana ary ty zaty iny tsy mety tonga any tanàna? Ay, mifatotra ny lakana. Be dehibe ny olona voafatotra ny fahotana, tsy mahatsiaro tena mihitsy hoe zaty ane ka mivavaka e, de fivavahany tena ka misy tanjona kendreny, fa tsy hoe mandany andro makany am-piangonana, tsy hoe mandany fotoana le mivavaka, fa misy tanjona kendrena le mivavaka ry havana, mba tonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya! Raha fivavahana tsy manafaka ny olona amin'ny fahotana, de aleo a milahatra ho isan'ny mpanota ihany fa tsy fivavahana, tsy izy zany. Ary raha fivavahana koa raha mpitoroteny, tsy mitoroteny aminao hoe Jesosy Kristy manafaka amin'ny fahotana, misy fiainana ao an' Jesosy, de mpitoroteny sandoka zany. Fa zay ny programa an'Andriamanitra, anafaka ny olona ao amin'ny fahotana, anafaka ny olona ao anatin'ny fahazaran-dratsy, anafaka ny olona ao anatin'ny aizina. Haleluya! Haleluya! Zany ny programa an'Andriamanitra, anafaka ny olona amin'ny fahotana. Mafantatrao moa ny tantara? Tsy zakan'Andriamanitra mahita ny zanak'olombelona izay ampahoriany devil. Hitanao tahakan'ireny omby izay zogaina reny, tahakan'ireny nanaovan'ny devil ny olombelona. Zogaina amin'ny fisototoka, jangatsangana, fampotsampa, ao anatin'ny fahavetavetana, zavatra maro isan-karazany, fahotana tsy tambo isaina, tena mitonga zoga mihitsy.
zay nge mahatonga an' Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra mavesatentana fa izao nanenareo fitsarana ho Jesosy. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Tapa-kevitra Andriamanitra ry havana hoe Jesosy tsy tantiko loatra ny mahita an'ireo zanak'olombelona ampahorian'ny devoly ireo, zanako malalaka ianao. Tana midina fonjeo ny zanak'olombelona, fonjeo ampilatana Satana ny zanak'olombelona. Tana Jesosy midina ianao. Nga heriverinao fa tsy tena nisy convention lehibe mihitsy tao an-danitra tao, dinidinika hoe inona ny tokony ataontsika hamonjena an'ireto zanak'olombelona reto. Kosa Andriamanitra tamin'i Jesosy tsy vita mora ny ankanan'ireo ampelantanan'ny Satana, tsy vita mora ny anafahanareo amin'ny fahotana, fa zao no izy tsy maintsy mandony vidiny ianao Jesosy, tsy maintsy mandony vidiny ianao Jesosy. Ka ahoana vonona venao? Saorana an'Andriamanitra fa nanaiky Jesosy ry havana, nanaiky Jesosy hamonjy antsika olombelona, nanaiky izy hanatanteraka ny vidiny fanafotana tsy maintsy ilaina. Haleluya. Na dia namety ny Adama sy Eva vary-boba teo ampelantanan'ny Satana azy tika, vonona Jesosy hividy atsika indray eo ampelantanan'ny devoly. Saorana an'Andriamanitra nidina Jesosy hamonjy atsika ry havana. Haleluya. Zany mividy ny fanafotana. Hainao moa zavatra anankiray, mividy zavatra anankiray ianao, vidinao tamin'le olona anankiray le zavatra mora be. Dia aveo nisy olona anankiray nividy an'le izy indray tany aminao, pesenao mane tsy amidiko ty raha tsy azahoako tombony lafo, tombony be mihitsy. Eny ary tsy maninona fa ilaiko iny, fa miasa amin'ny fiainako iny zavatra any aminao iny, fa tsy maninona ary zay vidiny anaovanao azy fa hovidiko. Jesosy nandony vidiny lafo ry havana. Ny ainy mihitsy ny nalatsana, ny ainy mihitsy ny fanefana ny vidiny famonjena nafahana anao sy anavotana anao amin'ny fahotana. Haleluya. Ainao moa ao amin'ny raha no misy ny ain'ny olona. Zay mahatonga ny olona hoe rehefa reraka dia omena raha izy mba hazo aina. Zay mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy mahazo mihinana ratsika satria ao misy ny aina. Zay mahatonga ny hoe tsika tsy mahazo mihinana zavatra kendaina na zavatra mato azy, fa tsy maintsy halatsa-dra satria tsy azo hohanina ny aina. Ny rahan'i Jesosy nahidiny tao Kalvari, vidiny lafo zany ry havana, amonjena anao ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya. Ka nafiry fahotanao, nafiry eloko vitanao rehefa manay an' Jesosy ianao, rehefa mino an' Jesosy ianao, voavonjy ianao ry havana. Haleluya. Ka raha mpanoty ianao tonga eto amin'ity toerana ity, mety angamba ozy ianao hoe andeha mbo hiangona any amin'ny Jesosy mamonjy, angamba mety mba hieritreritra ao fotsiny any angamba, fa za milaza aminao fa tsy hieritreritra ao fotsiny any natongavanao eto, fa planin'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra amonjena anao ho afaka amin'ny fahotana. Ary raha mino anao androany, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Haleluya. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Jesosy hoy ny tenin'Andriamanitra, izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya. Haleluya. Zany hoe ny olombelona rehetra zany, tsisy alavahana, na afrikanina io, na mozambikanina io, na sinoa io, na amerikanina io, na maintsoditra, na fotsoditra, na iza, indrindra fa tsika vahoaka malagasy, tiany Jesosy ho vonjenitsika ry havana. Tsy nanafakavaka izy. Zao ny tenin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra. Tian'Andriamanitra vonjena ny fanahy rehetra ry havana. Io vadinao tsy voavonjy io, tian'Andriamanitra vonjena io. Zanako maditra miaino anatin'ny fahotana io, tian'Andriamanitra vonjena io. Haleluya. Zany ny programan'Andriamanitra, anafaka atsika amin'ny fampahorian'ny devoly. Lasa lavitra zao teknôlôjia, fandrosoana zanak'olombelona, lasa lavitra mihitsy. Tadiavina daholo hoe inona ny karazam-panafody.
hatramin'ny aretina tena tsy haiko hoe efa hita daholo zao ny karazana fanafody rehetrarehetra karoka ny olona lasa lavitra ny any amin'ny resaka ataontsika fotsiny hoe resaka arme, resaka basy, resaka fiaramanidina, ny tanky sy ny boina sy ny tariny efa lasa lavitra. Ny olombelona karoka ity anefa mahagaga tsy mbola nisy mihitsy na vita hoe karoka fanafody hoe ity fanafody ity manafaka amin'ny fahotana, tsy isy zany ka. Sa ianao fa nahita inona ny anarany? Tsisy ka. Tsisy olombelona na vita fanafody hoe itya hoanina dia afaka milainga ianao, ity comprimé ty hoanina dia ho afaka mifijangajangana ianao, ity comprimé ty hoanina dia ho afaka mifampitsampy ianao. Tsisy ka. Fandroana ianao raha mino an' Jesosy ho afaka mifahotana ianao. Haleluya! Ny finoantsika noetsika mandresy n'izao tontolo izao, noetsika mandresy ny fahotana raha mino an' Jesosy ianao ahita fiainana ianao ry havana. Haleluya! Raha mino an' Jesosy zany ny olona anankiray dia izao avy hatrany dia manana fiainana mandrakizay izy, afaka amin'ny fahotana izy. Maro ny olona mbola mitarika ny olona ndray ho any amin'ny lalàna. Misy vanim-potoana anankitelo eo amin'ny Baiboly. Raha mamaky tsara ianao, hafa ny vanim-potoana tany amin'ny testamenta taloha, iny dia zavatra hafa iny. Fa niezaka Andriamanitra hoe rehefa manota ny zanak'olombelona dia izao no tokony atao. Ndanandray aloha mamony ondry, ndanandray aloha misambotra domony, ndanandray aloha mamony voromelala, ndanandray aloha maka lavenim-batompovavy. Hafa avy amin'izay zavatra maloto dia madiro izy voavelany elona. Dia hitan'Andriamanitra fa tsy manova fon'ny olona zany. Satria olany eo ihany ny omby ao ambala, olany ny ondry, olany ny voromelala, olany ny domona, fa tsy mety afaka amin'ny fahotana ny olona. Fa ity anefa mahagaga. Jaona toko fahavalo ny fahaenina amin'ny telopolo, raha ny zanaka ny manafaka anareo ho afaka tokoa ianareo. Mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany. Io ny zavatra tena mahafaly antsika ry havana. Rehefa Jesosy ny manafaka amin'ny fahotana, afaka tokoa ny olona anankiray na firy fahotana. Haleluya! Hoy zavatra mahafaly anao ve zany ry havana? Petsaka n'izay fahotana ny ainanao zay. Tsy haiko hoe inona ny fahotana tena nisany tena enjana indrindra nanilika azy teo amin'ny fiainanao. Angamba ianao le olona vavana taloha, angamba ianao le olona tsy manam-pitiavana taloha, angamba ianao le olona tena pina paraky mihitsy taloha, andevoziny zany. Ianao le olona tena mamolava taloha. Sarotra ny nafahanao tamin'izany, fa rehefa nino an' Jesosy ianao nahazo fiainana. Haleluya! Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Mahagaga nefa fa rehefa mandinika ny fiainan'ny olona ianao, be dia be miditra am-piangonana, be dia be ny mivavaka, fa zao vitsy tena olona marina afaka tamin'ny fahotana. Vitsy dia vitsy zany. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe maro ny lantsoina fa vitsy ny novonjena, vitsy ny nofidiana. Be dia be ny olona miseho azy ho mpivavaka, fa zao vitsy ny tena afaka amin'ny fahotana nefa. Saorana an'Andriamanitra, tojo an'izao fiangonana Jesosy mamonjy zao ianao. Fiangonana mitory ny ten'Andriamanitra marina, anafaka anao amin'ny fahotana. Ary raha milo an'izany ten'Andriamanitra zany ianao, raha milo an'izany toriteny zany ianao, dia ho afahany ianao na dia amin'ity androandroany ity any aza. Haleluya! Ka hoy ianao manao hoe hatramin'ny 2012 any ihany mba teo afaka tamin'io e. Fa tsy afaka, fa mba miala tsikelikely eo aloha. Zany efa milaza aminao fa tsy ho afaka tsikelikely amin'io ianao. Raha isandroany ny famonjena minoan' Jesosy ianao, dia ho afaka tanteraka amin'ny fahotana ianao ry havana. Haleluya! Haleluya! Zay ny voalazan'ny apôstôly Petera eto hoe zany ozy izy no iravoravonareo
amin'ny fifaliana tsy ailazaina sady feno voninahitra. Haleloja. Rehefa voavonjany ianao manam-pifaliana e, rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao a, zay mahatonga amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy tsy mila mitory-teny fitahiana fanambinana, tsy zany no viza isan'andro amin'ny fiangonana, fa rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao manaraka ho azy ny fitahian'Andriamanitra. Haleloja. Io ny vaindohan-draharaha. Zay mahatonga an' Jesosy raha vao nanomboka nitory-teny Jesosy matotoko faefatra andiny fafito ambiny folo, mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Rehefa mibebaka zany olo anankiray, rehefa afaka tamin'ny fahotana izy dia tonga ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izy. Dia tanteraka le teny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina dia anampy anao zany zavatra rehetrarehetra zany. Fitahiana ve, fanambinana ve, fanasikanana ve, falimbavaka ve, anampy anao zany rehetrarehetra zany rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Haleloja. Be mitondra fivavahana, tsy mitarika ny olona ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Fa zavatra hafa indray nitoriana eo am-piangonana. Jesosy namela modely tsara ho antsika, tarika ny olona tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria zany fanjakan'Andriamanitra zany eny fanjakana tsy azo ampiroroana ary avany. Haleloja. Tsy azo ampiroroana zany. Fanjakana mahery zany, mandresy ny heretra ananan'ny fahavalo zany, mandresy ny asan'ny devolo zany, mandresy ny fahotana zany, mandresy ny fakapana zany. Ka rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao dia zao mahatsapa fifaliana ianao eo amin'ny fiainanao. Nampahery ny fiangonana ary ny apôstôly Petera, fampaherezana lehibe hoe maherezinareo e, maherezinareo saorana ny Andriamanitra izy zay niteraka atsika indray. Io le fahaterana indray. Ianao zany rehefa nateraka indray a, dia misy fifaliana mipoipoika ao anatinao ao. Zany mahatonga ny olona rehefa atao batisa faly, satria le fanatrehan'ny lanitra mihitsy ny miditra ao aminy. Haleloja. Fanamasina manome fifaliana. Hoy le anabavy anankiray zay, izaho izy mpianatra teny amin'ny médecine izy, lasa tany an-dafy mihitsy moa izy, dia nijoro vavolombelona izy. Teny Ankatso izy be dia be ny olona zay mba nitonana momba n'izany Jesosy zany. Rehefa nisy mihitsy aza seminaire anankiray izy dia nitonana le mpiara-mianatra amiko, fa zaho tsy ohatra ny ara-tsaina fotsiny, fahalalana fotsiny fahafantarana an'izany Jesosy zany. Dia lasa izy, lasa ihany ny fotoana, dia tonga tany an-dafy izy, dia tonga tany koa, dia mivavaka niditra tao amin'ny fiangonana anankiray. Dia inona koa nitory-teny sy ny zavatra natao tao? Tsisy resaka asan'ny fanahy-masina mihitsy, tsisy re marary sitrana zany, tsisy an'izany fahagagany zany mihitsy, tsisy an'izany hoe mpanota mibebaka, tsisy an'izany olona latsahany fanahy-masina zany, tsisy mihitsy e. Dia ohatran'ny fahalalana ara-tsaina fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy fotoana amin'izay a, tonga tao amin'ilay fiangonana anankiray izy, tsy haiko moa le fiangonana zay nidirana fa tsy nitonono le izy. Tonga tao izy a, zay izy vao tonga saina hoe ay ve, ny olona anankiray ke zany rehefa tena voavonjy a, dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fiovampo, fa tena miezaka mihitsy mba ho tonga mpianatry Kristy izy. Aleloja. Tonga mpianatry Kristy ary zay zavatra nataony Jesosy no ataony, zay mino aho Jesosy dia ny asa ataoko no ataony. Anao asa lehibe no izany asy satria izaho mankany amin'ny ray. Izay ny tanjona e, ny tonga disiply mpianatra, fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fiovampo. Le fiangonana anankiray nalehany taria, fiovampo fotsiny, tsisy resaka asan'ny fanahy-masina, tsisy resaka hoe zara fahatsapana amin'ny hafa, mandeha mitory-teny, joro vavolombelona. Kanefa zay mihitsy le afatra napetraka Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, toriany filazantsara, ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
Haleluya, haleluya. Ny famonjena marina voarainao ry havana dia mitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Fanahy masina manome fifaliana. Zay ny programan'Andriamanitra. Hafa ny vanim-potoana vao taloha, hafa koa ny tamin'ny andron'i Jesosy. Tsika zao vanim-potoana ny fanahy masina. Dia io fanahy masina io no manome fiainana ao atsika, manoro atsika ny amin'ny zavatra tokony atao. Raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia kristianina matory ianao, zay ny dikan'izay. Kristianina matory ianao dikan'izay raha tsy manana ny fanahy masina. Tsy mandeha ny fiainanao, tsy manana fahatsapana ianao. Fa raha ao aminao ny fanahy masina, io no maniraka anao, tsy tafandrimandry ianao, mahafantatra ny zavatra tokony ataonao ianao. Haleluya. Na dia ny zavatra faran'izay pitsiny eo amin'ny fiainanao azany e. Rehefa ny fanahy masina mitarika anao, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny aminao ny fanahy masina, io zavatra io tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ianao mbola tafandrimandry? Asa ianao aloha raha manana fahatsapana tahaka an'ity. Rehefa nandeha tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tena olom-bovonjy anankiray dia misy fanenenana lalina mihitsy ao anatiny ao. Nampalahelo ny fanahy masina indray androany. Tsy netindray iny lalako iny androany, dia izy ho tamin'iny androany iny. Bebaka angataka ny rahan'i Jesosy. Fa raha ianao nefa hoe manota be izao, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao, mbola mahazo aina ihany ianao, mbola mandeha ihany ianao, mbola veriveresinao diany ny tsy rarahinao. Tandremenao zay fa sao dia efa petahan'ny vy mamay ny feo ny fieritreretanao. Fa raha ianao nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fanahy masina tsy maintsy mampibebaka anao, manenina ny amin'ny fahotanao ianao ry havana. Manao valelo mafy be anao raha ekenao zany. Haleluya. Da zay nge ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:2. Izay ao amin'ny Kristy Jesosy izy. Rehefa nafana tamin'ny fahotany ianao, rehefa mibebaka ianao nandray ny fanahy masina, ka sendra nandeha tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia mibebaka ianao mangataka ny rahan'i Jesosy, tsy misy fanameloana intsony aminao. Haleluya, haleluya. Zay ny tanjona kendren'ny fivavahana. Voalohany, hanafaka anao amin'ny fahotana. Nantony vidiny lafo mihitsy Jesosy. Inona moa zavatra tsy nahazo an'i Jesosy? Voateraka fotsiny izy dia efa nitadiavy novonona. Enjana ngeny nanjoan'i Jesosy. Tonga indray tamin'ny fotoan'andro maty Jôna mpanao batisa. Inona ny zavatra tsy efa natao taminy? Lazaina fa io Jesosy io anie ka miara-mihinana amin'ny mpanoty. Io Jesosy io anie ka zao, io anie ka zao e. Inona ny fanambanimbanina tsy natao tamin'i Jesosy? Soratsika nefa Andriamanitra nantony vidiny lafo Jesosy. Vitan'i Jesosy ny famonjena, avotra soamantsara isika raha lasa anabasy. Haleluya. Ary eo indrindra no tiako hitondrana anao amin'ity tapany faharoa ity. Tanjona faharoa. Voalohany ianao nafaka tamin'ny fahotana. Tombony lehibe ho anao ny zany liavany. Tombony lehibe ho anao zany. Afaka tamin'ny foana sigara ianao, afaka tamin'ny fijangajangany ianao, afaka tamin'ny fisotro-toka ianao. Manjary lasa tsy lany volantsony ianao mandeha misotro toka, tsy lany volantsony ianao mividy sigara, tsy lany volantsony ianao makany amin'ny dadarabe, vidy akola, vidy omby, vidy zavatra atao sorony, tsy lany volantsony ianao any amin'ny zava-pona. Soran'Andriamanitra, Andriamanitra ny namonjy anao. Vita iny Jehovah zany ry havana. Haleluya. Mafimafy ny alelutsika any amin'izany. Haleluya. Fitahin'Andriamanitra ho anao zany. Haleluya. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany 5:10 misy lesona lehibe ao antsika io. Io ny tiako hitondrana anao indray amin'ity tapany faharoa ity. Korinthiana voalohany 5:10 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra
isika. Enjany zany teny zany a. Tsara be ny le voavonjy, tsara be le voata, tsara be le salama, tsara be le mahazo arena. Fa ahoana ho sy ny ten'Andriamanitra? Tsy eto ihany ry hafanao, tsy amin'io fitahiana io ihany, tsy amin'io fanasitranana io ihany, tsy amin'io arena io ihany, tsy amin'io ihany tokony anatenantsika an' Jesosy. Fa inona? Misy lova miandry antsika any an-danitra. Fiainana mandrakizay. Haleluya. Andao antsika anao hira fiderana kely fa mafana ny andro. Teneny kely ny akaikinao aza mbola misy matoro mihitsy aloha e. Haleluya. Mialohan'ny hidira antsika amin'ny tapany faharoa. Andao aloha ataontsika ny hira 382 tany Kanana. Ataontsika mpitiafatarana marisitrisika. Mbola ao tsara vetsika e. Anao valio mafibera ao tsara ianao. Haleluya. 2:23 tany Kanana. Ataontsika mpitiafatarana marisitrisika. Tia tanantsika. Eresuni lalana misotra Mangkau amini Tani lufana Na isa-isaka na itutra Isi tunulu alalana Oh manusuani Amini tani kanana Asami faharoatsika tanjona kendrentsika amin'ny fivavahana faharoa dia tsy ho aiza fa no ho any an-danitra. Haleluya. Ho any an-danitra tsika. Izay nambaran'ny apôstôly Peterany hoe ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Haleluya. Zao dianao zao zany, zao fiazakazana zay ataontsika zao dia zao lanitra ny tanjona ry havana, lanitra ny tanjona. Haleluya. Ary zay ny zavatra nameno ny fonindreo patriarika fahiny. Jereo anie ny Hebreo toko 1:10 dia jereo
nokatsainy patriarika mafy mihitsy izy amono patriarika Abrahama sy Isaka ary Jakob sy ireo zokibetsika teo aloha Hébreux toko 2:20 toko 2:20 andininy fa 3:20 Hébreux toko 2:20 andininy fa 3:20 ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fanatazana azy eny lavitra eny izy dia resy lahatra ka namihina azy ary nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy ireo fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady tanàna izy raha ny marina raha natsiaro ny tany ny elana izy ireo dia ho nahita fotoana hiverenana fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany ny tsara lavitra no ny iriny aiza any an-danitra halleloia misy mantsy mpitondra fivavahana amin'ny teny mana hoe tsisy an'izany lanitra izany fa eto ihany paradisa tany eto ary misy koa diso hevitra mana hoe tsy misy an'izany makany an-danitra zany naga fa rehefa maty dia ao ampasanao miandro ny fitsanganantena maty ao dia lasa vovoka ao vakio tsara ny tenin'Andriamanitra fa ireo zoko betsika teo aloha olona nanompo an'Andriamanitra reto olona izay nanara-dia an'Andriamanitra dia naniry mafy mihitsy izy ary no amafisiny Paoly apôstôly izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa niakatra tany amin'ny lanitra fahatelo izy ary nandreteny tsy azo tolona tany an-danitra niakatra tany amin'ny paradisa Paoly apôstôly ary nahita izy nahita mihitsy izy amin'izany rehetrarehetra izany ozy dia ny tsara lavitra no niriny reto olona reto dia aiza ny any an-danitra anaova lelo mampitelo ny voninahitran'Andriamanitra any amin'izany ny olom-bavonjy marina zany dia izao tsy ny eto ambonin'ny tany ihany raha ny amin'izao fiainana izao ihany no antenanao an' Jesosy io ny tadiavanao an' Jesosy mba teo voatahy mba teo sitrany mba teo salamy mba te anakareny tsara zany fa tsy izay ihany fa misy tanjona lehibe ambony lavitra tsara lavitra dia andova ny fiainana mandrakizay ry havany anao valelo mafibenao ny amin'izany ny olom-bavonjy marina ary dia tsy mametraka amin'ny fony sy ny fanantenany eto amin'ity tany mandalo ity vahiny izy eto fary izy tompon-tany halleloia ano izany aza malahelo ianao hoe raha sendra tsy mandeha ny varotra raha sendra mandalo fahoriana raha sendra misento ndraindray mitomany ndraindray tsisy vola ndraindray marary ndraindray enjehana aza malahelo tsika fa misy loba tsy mety sy mao atsika any an-danitra hoy n'apôstôly Petera voatahiry ho anareo any an-danitra enao io zanak'Andriamanitra eo nampanota ihany koa aza anao tonga eto mipebany ianao amin'ity androany ity dia anananjara ianao andova ny fiainana mandrakizay halleloia zao tia atsika zao zany dia mazava tsara mihitsy ny adresy fa ho any an-danitra tsika halleloia halleloia tsy zavatra nofinofy zany ry havana misy matsy milaza mana hoe zany nge zavatra nofinofisina fotsiny eny zany fa tsy mbola nisy tany dia hoe le mpanakanto anankiray mpaniratsira zay tsy aloka ihany nijanony eto an-tany finaritra eto an-tany eto aloka ihany nijanony eto mampalahelo dia koa le mpitondra fivavahana anankiray mba nisy olana an-tany zany mba manahoana moa zany any an-danitra zany dia namaly tsy haiko ry anaka na manahoana ny any an-danitra fa ny eto an-tany aloha zao ny fantatra tena olona mampalahelo tsy mba mitarika ny olona hoe andova ny fiainana mandrakizay tsy manana tanjona tsy manana drafitra kendrena mihitsy hoe ho any an-danitra le zay ny tena programatsika vahintsika ny eto mandalo vahiny sy mpivahiny halleloia halleloia ho avy ny fotoana hoentin'i Jesosy any an-danitra ianao raha lasa anambavy
Haleloia. Misy zavatra anankiray koa manam-pirofo marina fa ho any an-danitra tsika. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina voalohany pirofo tsy azo lavina. Tesalonianina voalohany toko 4 dia ny andininy fa 9. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy fa 9. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efanodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antso mafy sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Tompo ny hitsangana aloha, ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Haleloia. Io no manam-pirofo marina fa ho any an-danitra le tena kristianina marina, tsy nofinofy io na zavatra misavoambony, fa tena ho any an-danitra marina. Zao ny fandehan'ilay izy rehefa miseho eny amin'ny rao any lanitra Jesosy io le fotoana hoe tsy apozina. Mety adiny ray aorinan'ity toriteny enino ty, mety amin'ny herinandro, mety afaka tapa-bolana, mety amin'ny heritaona, mety afaka roa taona, tsy fantatra. Ho avy taka ny fehdim-pangalatra, ho avy tampoka Jesosy. Zay ny antony tsy maintsy hiomanantsika. Ary efa ho avy izy dia zao zavatra iseho, ny maty ao amin'ny Tompo aloha ny tsangana. Reo rahalasy anabavy izay efa maty, olombavonjy efa nalevina efa maty, reny aloha ny tsangana voalohany, hovana ao anatin'ny ray mpimaso. Ary manarakaraka an'izay isika izay velona be zao. Raha ho avy zany Jesosy dia tsika za izay mitoriteny aminao, ianao izay miantoriteny, hovana anatin'ny ray mpimaso ianao, fraction de seconde, hovana anatin'ny ray mpimaso ianao, dia manjavona ianao ho any amin'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Haleloia. Haleloia. Io ny pirofo tsy azo lavina fa tena misy ny lanitra izay hovantany ny olombavonjy. Haleloia. Faharoa manarak'izay dia jereo tsara koa ny ambaran'ny Apokalipsy. Ary na tsy zay koa aza moa raha ohatra hoe mbola tsy tonga Jesosy dia zao hoe zao mivoalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny olona efa maty segondra vitsy aorinan'ny hafatesan'ny olona anankiray dia zao ny zavatra iseho. Apokalipsy toko 4:7 andininy 7. Andininy 7:7 azafady. Apokalipsy toko 4:7 andininy 7:7. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho, nanao tamiko hoe soraty sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao eno ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ny asany manaraka azy. Haleloia. Ka ahoana n'izany raha ampitovizina amin'ny bibitsika olombelona dia ho rariny ve? Raha samy maty dia samy ho levina fotsiny eo? Tsia. Fa matoa ny Baiboly miteny manao hoe sambatra ny maty. Nahoana raha izy ny sambatra? Nahoana izy ny sambatra? Izy fifaliana miandry azy any an-danitra, izy valipity miandry azy any an-danitra. Io ny pirofo fa sy mandany andro tsika mivavaka, fa tena manana tanjona kendrena ho any an-danitra. Ny asa tsara izay nataonao, fikelezanaina izay nataonao, fanohanana ny asan'Andriamanitra izay nataonao, izany ny valipity voatanonao any an-danitra. Misy satrobolinahitra miandry anao any, valipity miandry anao, valisomen'Andriamanitra anao ry havanao. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra eto hoe ny asany manaraka azy. Izay nataonao, io ny tsinjainao, mitsinja ianao rehefa tonga any an-danitra. Haleloia. Haleloia. Isy surprise lehibe omeny Jesosy atsika rehefa tonga any an-danitra. Gaga ianao. Indraindray misy zavatra efa tsy tadidinao dia hoy Jesosy ty valipity ho anao ty tamin'ny anao le nandeha nitoriteny ankalamanjana, ty tamin'ny anao le nandeha nijoro vavolombelona, ty tamin'ny anao le mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, ty ny valipity ho anao tamin'ny anao lay mivavaka ho amin'ny marary iny, namangy ny rahalanao tany marary tany an-trano iny, ity ny valipity ho anao tamin'ny anao mivavaka ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, ity ny valipity ho anao.
afimafy ny alelantsika ny amin'izany ny asa ny manaraka azy hoy ny tenin'Andriamanitra ny asa anao ny manaraka anao haleloia mazava tsara zavatra anankiroa-porofo tsy azo lavina aza mety rebirebe ny olona ianao ry havana amafiso ataovy mafiorona ao anatinao ho any an-danitra ao ho any an-danitra ao kozy nila mana hoe andeha hoaizy nareo reny mijanona kely aloha andao ndray aloha iverin-davana kely andao ndray aloha tantely andeha anota kely azafady mitoy sao diako sao ho any an-danitra ny tanjona tsy mijanona sao diatsika sao raha lasena babo raha tsy tovy any ampivolony lanitra volona venao volona ve tsika amboary tsara ary ny vatsinao amboary tsara ny vatsinao haleloia inona ny vatsy tokony amboarina inona ny vatsy tokony amboarina mila miady ny ady tsara ny finoantsika haleloia tsy hoe manofo fotsiny vovony sy faly dia ho any an-danitra fa zao mila miady tsika zay mahatonga an' Jesosy hoe tsy niany sorana anareo eto amin'izao tontolo zao Jaona 7:12 tsy manataka aminao Andriamanitra ny anasorana andreo olombavonjy reo eto amin'izao tontolo zao fa mba hitehirizana azy amin'ny anarako mampahery zany lalasena bavy eo na dia ho didiny ny fakapanazy tsika raha tsy maintsy izy zany ny apôstôly Petera devoly mitondra ota mihitsy eo amin'ny fiainatsika enjehana mandalo fahoriana aza matahoke mifalifa ho any an-danitra ianao raha lasena bavy eo mifalifa misy fanantenana velona ao anatinao velomo ny fanantenanao amin'ity maraina ity aza kivikivy angamby ianao mety kivy tsy ambinina ny varotra tamin'iny herinandro iny nandalo tsifosina nandalo zavatsarotra raha lasena bavy eo misentro ianao zao ihany no izy velomo ny fanantenanao fahiny ianao neto amin'izao tontolo zao ho avy ny fotoana ho any amin'ilay tsara lavitra ianao ho any an-danitra haleloia haleloia amboary tsara ary mivatsinao mivonoana iady tsy maintsy miady amin'ny fakapanahy ianao raha tianao nondovan'ny lanitra tsy maintsy miady amin'ny fahotany ianao tsy maintsy manamaso tena ianao tsy maintsy mandeha amin'ny fahamarinana ianao tsy maintsy miady amin'ny devoly ianao miady amin'ny karazana fahotany miady amin'ny fanaohan'izao tontolo zao zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra verimberina imbe dehibe eo amin'ny baiboly fa zay tsy masina tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra amboary tsara ny vatsinao tomby ary io reny fitafiana tsy montina fitafiana foy fitafiana tanjatanjaka manisy mampivoaboatra ny nofinao ka mitady ampitanjatanjaka anao fa zay tsy masina le tsy hiditra any an-danitra e ndao dia hodosy fanantenana ianao amboary ny fomba fiteninao fosibosy dratsy fiteniny zao tontolo zao fahotana zay anao le fikiranao ihany nefa dia toriteny firy zay ny ianinao mananatra anao mampimana anao mbola tsy taitra ihany ianao mifoasa amboary ny vatsinao raha teo any an-danitra ianao Jesosy azy ene angamo avy hatrany dia mipetraka teo ankavanan'Andriamanitra ve izy tsy vakiny Hebreo 12:1 miaritra Yesu miaritra lasa nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra fa tsy nanota niaritra Jesosy niaritra haleloia ka izy tsika raha lasena bavy ho any amin'ny voninahitra nefa tsy ady tsy anohitra amin'ny fahotana raha lasena bavy eo voninahitra miezinesina io nomen'Andriamanitra anao afizo ny fahotanao fafinaretana amin'ny serana fitiavana zao tontolo zao sakaiza ratsy ianao tanora zazavavy tanora zazalahy tsy menatra ianao Jesosy mamonjy nefa ianao mbola lasa ianao manao sipa any ambadimbadika any no ve ianao olona vonao any an-danitra marina ve ianao ty sahony sa ve ianao andany andro ho aiza ianao hevitra ianao fa tsisy mahita hevitra ianao fa tsisy manara-maso tady tsara fa mahitanao ny fanamasina am'izay rehetra alianao naiza naiza toerana alianao mahitanao ny fanamasina amboary tsara ny vatsinao tsy maintsy manao fiveriny ainao ianao andao ny fahotana
mandao ny tany nota afoy ny fahotana sy ny karazany rehetra sy ny fongony rehetra manaova viverina inao raha tianao ho any amin'ny tsara lavitra androva ny fanjakany lanitra. Haleluya.